avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manulcianoni vovò. Assurance art, Timampoltona Nilanao. Manulcianoni vovò. Natao an'izany lalàna raha toka hafa ny fampiarana azy amin'ireo pobany fitondrana ary hafa ny fampiarana azy amin'ireo maro anisa voalaza fa manohitra ny fitondrana. Tsy ny fandraisany Andry Rajoelina ny fitarihana ny SADC no zava-dehibe fa ny fahaizana anararoatra izany no ampitombon-tsoam-pirenena ho ny filohany antoko MFM androany. Andoavam-bola hatrany ny fampidirana mpianatra amin'ireo sekolim-panjakana manerana nosy amin'izao fotoana izao. Vola io izay tafiakatra hatramin'ny 9 ariary ho an'ny Sisiko Antananarivo Atsimindranno. Telo taona tsy nisy fandraisana ho mpiasam-panjakana amin'ny mpianatra na vita fiofanana teo anivon'ny sekoly ambony manofana ho mpampianatra amin'izao fotoana izao. Maro ny fampanantenana natao azy ireo saingy tsy tanteraka hatreto araka ny fitarainana. Maresaka iraisam-pirenena olona 13 farafakely no namony ainy vokatry ny tsy fanjarian-tsakafo tamina tanàna iray any Soudan tao anatin'ny herinandro araka ny taritra nomeny ny tompon'andraikitra teo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny antoerana ny antsiprian'izay. Gadondrainy amin'ny valoralina fotoanany fampilalamba-vaoantsika ato amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba ato amin'ny kilasy tongovavo manasanao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay toy ny mahazatra matoa andatsoratra avetrany nondeha hanokafana ny fiarahana natao an'izany lalàna raha toka hafa ny fampiarana azy amin'ireo pomba ny fitondrana ary hafa ny fampiarana azy amin'ireo maro anisa voalaza fa manohitra ny fitondrana. Ny fitanilana amin'ny fampiaran-dalàna eto amin'ny firenena izay miteraka savorovoro eny anivon'ny fiarahamonina matoa andatsoratra. Ny fanjakana no miantoka ny fampiarana ny lalàna ho fanarahana izay lalàna izay manana didy amin'ny fanamafisana sy fanatanterahana ny lalàna ny fanjakana manamarina sy manaramaso mampiatra ara-panjakana mandray andraikitra ary mampanaja ny izy ho fototra. Andraikitry ny fitondram-panjakana ny fampiarana ny lalàna izay fototry ny demokrasia. Eto amintsika miteraka olana sy disadisa matetika ny fomba fandraisana sy ny fampiarana ny lalàna manan-kery. Miteraka tsy fitovian-jo satria izay fomba fandraisana sy fomba fijerin'ireo tompon'ny fahefana no manjaka. Miaina izany ary miaritra izany matetika ny vahoaka malagasy iray manontolo miantomboka tany amin'ny ilay resaka nasionalite na ilay fizakany Andry Rajoelina na zopirenena frantsay kanefa mbola nakatoafo ny fitarana avo momba ny lalam-panorenana ny filatsako fidiny. Tamin'ireny fotoana aza velom-panontaniana hatramin'ireo mpampianatra lalàna sy ireo mpahay lalàna maro ka nilaza fa mbola misy ve izay fampiarany lalàna eto Madagasikara izay manoloana ny ataon'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny rafi-pitsarana toy ny fitarana avo momba ny lalam-panorenana. Misy tombo sy ala ny fampiarana ny lalàna ka miteraka savorovoro, miteraka fialonana, miteraka ireo karazana tsy maty manota samihafa amin'ny sehatra isan-karazany. Very tanteraka ny demokrasia manjaka ny jadona. Ny lalàna nefa tsy natao vakiteny politika ka izay firehana politika ananan'izay tompon'ny fahefana no hitondrana sy andraisana azy. Ny tsy fanajana ny lalàna no mampihemitra ny firenena. Mitoy ary miseho amin'ny endriny maro zany ankehitriny ary izay tsy fanajana lalàna izay eto Madagasikara ka ny vahoaka madinika no mizaka ny tserany ainy vokatra izay. Mitanila ny fampiarana ny lalàna ka ireo vahiny no mifesy mibaiko mahazo tombotsoa mihoapapana amin'ny fandaharahana ara-toekarena ka migoka ny arem-pirenena. Olombetsy no mahazo tombotsoa eto amin'ny firenena
ary tsy mitsahatra mitombo ny elanelana misy eo amin'ny sokajin'olona manana sy mahanitra. To tsy misy fampiarana ny lalàna amin'ireo izay miopefy manao tsindrio falavo. Antony mahatonga ny akamaroan'ny mponina ny tany tena hoe mbola misy lalàna ve eto amintsika, ary mbola azo lazaina fa tany tandalàna ve i Madagasikara. Natao an'iza marina ny lalàna raha toka hafa ny fampiarana azy amin'ireo pisolelaka sy pomba ny fitondrana, ary hafa ny fampiarana azy amin'ireo maronisa voalaza fa manohitra ny fitondrana. Antony ihany koa mahatonga ireo mponina ao Beora, Betioky Atsimo ilaza fa raha tsy misy fandraisana andraikitra sy fampiarana ny lalàna manoloana ny tsy fandripahalemana miatra amin'izy ireo efa nitaonany maro, iroso amin'ny fandraisana fepetra izy ireo, iarovana ny ainy sy ny fananany, ny taniny sy ny asa fihiriny rehetra. Ifany amin'ny dingana tsy azo leferin'ny tsony zany antsoavo ataon'ny mponina izany, ka mila fanovana fomba fiasa. Mila ihany koa fandraisana andraikitra. Tsy mitady zavatra sarotra amin'ny mpitondra izay hita fa efa tsy mahomby ny mponina, fa ireo marary azy amin'ny fiainana andavanandro no hitadiavan'ny vahaolana, tsy mitaky volamena na bois de rose na boinina na teleferika na autoroute ny vahoaka, fa ny fanatarana ny fiainana andavanandro anaty filaminana tanteraka. Na izany filana fototra izany aza nefa tsy vitan'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana ny manolotra vahaolana maharitra. Inona ny mampitondra azy eo anatrehan'izany? Matoan-datsoratra izay ny resahana ny fahitany matoan-datsoratra ny resaka famitrana ny tany tandalàna eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Fa tsy ny fandraisany Andry Rajoelina ny fitarihana ny SADC no zava-dehibe fa ny fahaizana manararaotra izany. Ho an'ny tombon-tsoa-pirenena ho ny filohany antoko MFM androany Tsitsikera be fahatany ihany koa ny tsy fankasitrahana ny fandraisan'ny firenena ny SADC amin'izao fotoana izao, fa noho ny fahantrana sy ny tsy fisian'ny tany tandalàna eto amin'ny firenena. Santatra ny aina no mitaritra ny Antsiprian'izay. Madagasikara no mitana ny laharana 520 alohan'ny farany ara-toe-karena amin'ireo firenena 420 mpikambana ao amin'ny vondrona SADC. $700 isan-taona isam-batan'olona ny ari-karena eto Madagasikara, raha $950 kosa ny any Seychelles izay mitana ny laharana voalohany, ary $709 ny any Comore mitana ny laharana 12. Anjaran'ny Madagasikara no mandray ny fitarihana ny SADC manomboka amin'ny 17 Aogositra ho avy izao. Fitarihana mihodina isan-taona, tsy misy fifidianana, ary efa fantatra sahady fa Botswana no hitondra manaraka. Tsy ny fandraisana ny fitarihana ny SADC no zava-dehibe ho an'ny Madagasikara, fa ny fahaizam-pitondra manararaotra izany hoety manarina ny toe-karena, hoy ny filohany antoko MFM androany. Anaram-boninahitra ihany izany mpitarika ny SADC izany, ary tsy misy lanjany raha tsy entina mamany olana misy eto amin'ny firenena. Mandeha moa ny resabe hoe lany filohan'ny SADC tsy any amin'izay zany no zava-dehibe amintsika, fa any amin'le hoe anjarantsika zany no mandray anjara ny fitantanana ny SADC amin'izao fotoana izao. Tokony tamin'ny 2011 tany zany fa noho ny raharahanisy teto moa zany dia naimbotra zareo. Fitantanana tournante moa zany ny filazantsika azy zany mihodina. Ka rehefa tsy haintsika manararaotra ny fisiny amin'izao fotoana izao zany dia ohatrany hoe zava-poana zany nananganana azy tamin'ny 2005 tany hoany. Tsy ny fanjakana irery no nahatonga ny izao fahatongavan'ny SADC eto izao, fa ny mety avy amin'ny fanoherana ihany koa nge nisy zany. Dia tokony isy tombontsoa be dehibe ho azon'ny firenena malagasy zany amin'ny fifanakalozana ara-barotra zany. Eo ihany koa ny resaka mety ho fizahan-tany idiran'ny vola vahiny eto amintsika, ahafahana mampiakatra ny ari-karena zany. Rehetra zany dia tsy tokony ho lalovana fotsiny ny fahatongavan'ny SADC eto amintsika. Tsy avy amin'ny fialonana na ny tsy fitiavana fandrosoana no antony mampiahiainy avy amin'ny fanoheriny amin'ity fandraisana ny fiorana tampon'ny SADC eto Madagasikara ity ho hiatrano ny fanazavana. Avy amin'ny fahitana ny fahasahiranana sy ny tsy fisian'ny demokrasia eto atoerana, izay mifanohitra amin'ny voalazan'ny feuille de route ny SADC ho an'ny Madagasikara tamin'ny taona 2014, izay nanamafy tamin'ny andininy fahatelo fa tokony hametraka tontolo politika milamina i Madagasikara, ary tamin'ny andininy fahaefatra fa tokony hitandro ny fahalalahana maneho-hevitra sy ny zon'olombelona. Tsy izany no zava-misy ankehitriny, sasy lava ny fisamborana tsy ara-dalàna, ny fanenjehana ireo mpanao fitakiana sy mpaneho hevitra say mitory ny tsy fahatomombanana eto amin'ny firenena. Le izy tsy fialonana, tsika mieritreritra hoe fialonana no nazahoan'ny président république tsika zany mandray ny SADC eto Madagasikara. Paletsy fanajana mihitsy ny demokrasia eto Madagasikara, ny fifidianana indrindrindrindra zany, fifidianana tsy voahaja zany ny resaka normalisation démocratique eto Madagasikara. Fantatry mitondra ve zay zavatra resahako zay,
inona natao hoe normalisation démocratique be dehibe ny famatoro anatin'izay ny fametrahana ny rafitra isan'ambaratonga ahafahandrehetra sika zany zao raha jereny ny any velany io resaka hoe nalan'ny filohan'ny republika io ny vato ny fidy azy fotsiny ange raha misy de misy 10% de rerehavantsika zay hoe lany amin'ny fomba demokratika zay ny lalàna tsinona dia amin'ny tanila zany a lay fampandrosoana eto amintsika satria le olona maro anisa zay everina tokony fidy tsy mametraka an'izay fa vitseanisa zany ny olona makatoa azy zay zany le izy a tsy fialonana le izy sanatria fa vokatry ny tsy firarahana ny demokrasia eto Madagasikara. Raha ny hitatreto tsy ny fiazakazahana amin'ny fisehosehoana amin'ny vahiny no lahara-pahamehana ho an'ny 20% ny malagasy izay miana ao anaty fahatrana lalina. Ny famahana ny olana ara-tsosialy, ny olana tsy fanananasa mendrika, ny olana herinaratra sy ny rano ary ny olana tsy fahazari-tsakafo no andrasana amin'ny mpitondra. Andrasana ny programa lasa mazava entiny any rajoelina izay hitarika ny SADC amin'ny fampiasana io andraikitra io amahana ny olana fireneny mandrisy ny herintaona hitondrany. Mikasika ny raraboinina 777 izay mbola mahabe resaka amin'izao fotoana izao. Tompon'antoka feno amin'ny zava-mitranga eto amin'ny firenena ankehitriny Andry Rajoelina sy Tsay na inona ambara ho ny filohany antoko VST androany ny filosan'ny Prime Ministre izay notondrony ny filohany ty antoko ty ho tompon'andraikitra voalohany amin'ny fahorim-bahoaka katakinany fametra-pialany ny antsiprian'izay tateriny Daniel Aminaso. Amin'ny maha-tompon'andraikitra voalohany ny Tsay Christian sy Andry Rajoelina eto amin'ny firenena sarotra ninona fa tsy nampahafantarina ireto farany makasika ny fanomezana laharam-pamantarana ireny boina misy 5 ny gado natao ireno ny filohany antoko VST Razanakotony Norbert rana noho ny heviny. Mahavarina raha mamoaka vola 200,000 ariary na mamoaka vola 1 milliard FMG zany dia tsy maintsy mandalo ny avalona ny Prime Ministre sy ny filohan'ny Republika. Fa roaplanina 10 ohatrinona moa zany sao de mofo gasy sao de mba roaplanina mofo gasy kosa reo e fa tsy mividy mofo gasy ane na tsy mofo gasy ny ampiasainy inona zany ny tena tombotsoan'ny firenena malagasy za tsy andeha lavitra tsy hanao matematika fa 1 + 1 = 2 raha nomena ny mari-pamantarana roaplanina malagasy lay 777 anaky 10 inona ny tombotsoan'ny firenena malagasy azo tao anatin'ny fanomezana an'izany satria fahefa-panjakana fahefan'ny vahoaka malagasy dikan'izany Republikan'ny Madagasikara no afahana manao an'izany dia sarotra be no mino fa io moa zany dia tena marina tokoa hoe zavatra tsy nisy tao anatin'ny 5 taona misy amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny fanesorana amin'nitry ny fitaterana teo amin'ny toerany tokony ampiarina amin'ny ihany koa ny sazy araka ny voalaza ny lalàna ho hiatrany ny fanazavana. Ny mahakasika ny fanafarana ireo FBI eto an-toerana izay mbola mampametra-panontaniana maro amin'izao fotoana. Tena FBI marina ve? Ny FBI izay manana tompon'andraikitra mibaiko sy mifehy azy ireo ka anjaran'izy ireo no mandefa azy eto an-toerana raha nisy ny tombontsoa voakitika ho hiatrany ny fanazavana. Zany ny FBI zany manana an'izay mifehy azy any amin'ny firenena misy azy azo atao tsara nge tahaka an'ireny mpanara-maso iraisam-pirenena dia mamoaka an'izay vokatra avoakany eo dia miteniteny an'izy tenenany eo dia mibalota makany mpitondra dia afinafeninao ny marina dia zay no izy fa ainy any amin'ny firenena tompony zany FBI zany no mampiasa an'izany raha misy tombotsoany voakitikitika ao ary raha misy zavatra tokony hitranga fa tsy ny vahoaka tsy ny mpitondra ty amin'ny firenena malagasy aty ny andeha hiantso ny FBI dia tonga eo tokoa ny FBI fa tena FBI marina ve dia avoainy marina e ameo proof hoe io ny mission ana investigation ny FBI tonga eto Madagasikara dia nomeny ny fanjakana zay mitantana an'izany FBI zany. Mbola andrasana hatreto izay tena marina mikasika ity raharaha boina misy 5 ity. Maro loatra izay zavaniseho mamenatra niteraka resabe nandritra ity fitondrana Rajoelina ity izay. Raha tsy laza afa-tsy ilay volamena ny vadika Bolongam-by teo anivon'ny ministera ny Renakibony tany, ny raharaha Romivos, ny fanondranana tsokosoko ny Harem-pirenena fa ihany koa ity raharaha boina misy 5 izay nomena laharam-pamantarana tsokosoko teto Madagasikara ity.
tranga izay maneho taratra ny tsy fahombiazany mpitondra fanjakana ankehitriny mafeny ny fepetra tokony hametrany fialana ho iatrany ny fanazavana. Fatapitrandroany roa amin'ny fitopolora nomen'ny mpino-silamo malagasy sy ny fanjakana andraisana fepetra amin'ireo olona tompon'andraikitra tamin'ilay fandrodanana trano fonenana fiangonana ary moske tao Ambodisaina distrika ny Toamasina faharoa 7 Jolay lasa teo. Hidiny fotony any Ambodisaina avy hatrany ny Abro Nasional amin'ny mpino-silamo malagasy ka tsy andefitra velively raha tsy misy ny avaolana sy marimaritra iraisana avy amin'ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany ao anatin'ity Raharahty Daniela Minoso. Nateo aza ny fepitona sy fanambarana nataony avy eo anivon'ny coalition des jeunes sy ny mpino-silamo ny amin'ny tokony andraisany fanjakana fepetra mikasika ilay raharaha fandrodanana trano miisa 124 tao Ambodisaina distrikany Toamasina faharoa mbola mitohy hatrany amin'izao fotoana ny fandrodanana fotodrafitrasa ny toerana. Tapitra androany 27 nomen'izy ireo ny mpitondra fanjakana ankehitriny saingy tsy mbola nisy tatitra mazavatra eto voarain'izy ireo tamin'ity farany. Antony dinany ireo lohandohan'ny mpino-silamo any toerana Rampitso. Tsolava resaka zay idina ny bureau national idina ny tenako efa mahafantatra an'izany silamo rehetra eto ambony tany misy ny marimaritra iraisana mieno anareo ampanajana ny silamo atao antaratasy tsy verbal mahita solution nareo asolo an'ilay quartier misy vahoaka izay nirazena trano malahelo ny silamo reo ny carnet pokotany reo vahoaka ny esorona atao anatin'izany trano izany fokotany no narodana fa tsy quartier aza fenona vandy ny vahoaka malagasy ambarako anareo enatrehan'ny lalàna Madagascar c'est pas pays royal, république démocratique malagasy mandala ny lalàna fa tsy république jadona misy zo ao anatin'ny lalàna zany misy natao hoe droit de occupant lana mainty molala an'le toerana ahoana ny droit-ndreo occupant reo misy natao hoe droit de notification notifiena anao mpahafantarina anao hoe sorina amin'ny toerana ty aiza daolo zany tsy voaja misy natao hoe droit de signification raha nisy tokoa ny didy pitsarana nanafoana n'ilay didy teo taloha izay mbola ifamalina ao amin'ny cour d'appel nefa mandainga tompon'andraikitra sasany namana asa tsy tribunaly Toamasina namoaka an'izany fa ny tribunaly any amin'ny l'île des Éparses angamba. Ampy izay ny fanjanana amin'ny endriny maro samihafa tsy emotra ary tsy andefitra velively amin'ireo izay tomponantoka tamin'iny fandrodanana trano miisa 124 izay nahitana trano fiangonana sy moské tao Ambodisaina distrikany Toamasina faharoa ny coalition des jeunes miaraka amin'ireo mpino-silamo eto Madagasikara ho iatrany ireto farany. Finoana Islam dia finoana feno la paix, fihavanana, fahendrena, fahalalam-pomba, fiarahamonina. Fa ny finoana Islam kosa dia tsy mandefitra amin'ny fitsindritsindry. Zay ny fihavan'ny kristiana sy ny Islam. Satria amina Islam ao anatin'ny boky masina Qur'ani banda a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim miteny ilay tompo Allah mana hoe wan nafsi bin nafsi aina sulun aina wal udhna bil udhna urna sulun urna wal adl bil adl tanana sulun tanana. Hafa ny kristiana hoe vangono tapifiakavana amena koa ny ankavia. Islam tsy manao an'izany. Fa eto zay mametraka fananarana na ny message ny fitondram-panjakana satria maninona tsisy ambadika politika zao tsisy karambainy mpanao politika zao finonanay tsy atakalonay an'izany tsy fanoerana ara-politika zao fijorona amin'ny lalan'Andriamanitra maty zay eto velona zay eto migadra zay eto tsy migadra zay eto mbo hitantsika ny tantaran'izany. Andrasana rika izany izay mety ho toy ny tiraraha fandrodanana trano sy fotodrafitrasa maro samihafa tao Ambodisaina distrikany Toamasina faharoa ity. Tsy hiova ary ho lafo ity firenena misy antsika ity raha tsy mitolona ny vahoaka malagasy rehetra ho iatrany ny fikambanany mpino-silamo malagasy. Ny fandrodanana ireo trano fonenana, fotodrafitrasa, trano fiangonana sy moské tao Ambodisaina izay tsy nisy fampilazana tamin'ny vahoaka akory avy dia notrongisina be fahatany ho iatrany ny fitarainana. Ho hitantsika miandalana arak'izany ny fivoaran'izay raharaha Ambodisaina Toamasina faharoa zay fa tontolo ny fampianarana vetivety toy ny isa-taona andoavam-bola hatrany ny fampidirana mpianatra amin'ireo sekolim-panjakana manerana nosy amin'izao fotoana izao
ho an'ny Cisco Antananarivo Atsimondrano manokana tafiakatra hatramin'ny 9 ariary izay vola aloha zay. Sihatry ny fampianarana izay tsy lara-pameniny mpitondra amin'izao fotoana izao mitaha teleferika onona saina. Mamempona ny fampidirana mpianatra eny amin'ireo sekolim-panjakana rehetra manerana nosy. Efa nanomboka ny taona 2024 zany no eno ary averin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena isa-taona isaky ny vanim-potoana toy izao fa mbola tsy tanteraka mandrakandroany. Amty ho an'ny Cisco Antananarivo Atsimondrano tsy maintsy mandovola ny ray aman-dreny raha tia mpiana-janaka eny amin'ny sekolim-panjakana. Zany hoe nisy lamina aloha zany talohan'ny voana tao anatin'ny vakansa nisy natao hoe jeu final tamin'ireo ray aman-dreny araka tamin'ny membre ny fifi nentina nanapahana hoe ohatrina indray ny karaha-mandray mpampianatra fram inona ny tetikasa tokony atao dia miankina amin'izay ny atao hoe ho fandraisana anjara ny ray aman-dreny dia efa atao hoe mbola any amin'ny 12 isanjato any zao no akizy atao hoe tonga soratranarana eo amin'ny anivon'ny sekolim-panjakana. Io zany anatin'ny établissement anankiray mety manana fram enina misy sasany mety manana folo ny sasany mety ho roa dia ny farany ambany indrindra zao eo amin'ny 5,000 sy 1 alina eo dia ny farany ambony zany matatrany amin'ny 9 alina 5 alina eo. Anefana ny karaman'ireo mpampianatra no antony latsakemiko io. Ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena nanamafy ny volana jolay teo fa mamempona ny eny fotony toy ny taletsekoly, fefy, mpandrara sy ray aman-dreny mahita fa tsy arak'izay ny fampandehanan-draraka be ny ilana vola izay miala amin'ny paosindreo ray aman-dreny ary efa notapahana tamin'ny fiafarany ny taom-pianarana farany teo ny hosaran'izay. Ho an'ny CEG Ankadimanga 10 alina ariary isaky ny ray aman-dreny eo ny vola aloha maro ireo miroso amin'ny fifampirarahana noho ny fantrana. Raha ny mpampianatra zao manana fram efatra izahay dia 10 alina ny latsakemiko isaky ny ray aman-dreny zay andoavana ny karaman'ireo fram efatra ireo dia ny karaman'ny gardien dia ny fampitaovana ny fampandehanan-draharaha mandritra ny taom-pianarana ray manontolo. Dia io moa efa ny fanapahana teo anatrehan'ny fivirimbean'ny ray aman-dreny tamin'ny famaranana ny taom-pianarana. Misy mihitsy satria tena tsapa hoe sahirana ny ray aman-dreny amin'ny fandoavana latsakempoka dia manaiky izay ny andoavan'izy ireo tsy kelikely an'izany latsakempoka izany hanamaivana ny zareo satria tsy mora ny fandoavana anazy dia eo ihany koa mbola fanomanany andreo fitaovana izay hoentin'ireo zazareo hianatra amin'ny fidirana. Ny ray aman-dreny no miantoka ny karaman'ireo mpampianatra fram sy ny fampandehanan-draharaha an-tsekoly. Ny komuna, ny ray aman-dreny ary ny tsara sitrapo ihany koa no ny fanometanana na avitanana ny CEG teto Ankadimanga. Ny efitranandreo taona fahenina no vita tamin'ny herintaona ny soroana ny ditongotra 1 kilometatra ataon'ireo mpianatra izay voatery namonjy ireo komuna manodidina. Androany natao indray ny ady fototra amin'ny tanany efitrano hafa. Komuna ambanivohitra Ankadimanga anisan'ny komuna tena sahirana fa misy zany zavatra tsy maintsy atao hoe lahara-pahamehana eo anivon'ny komuna sahala amin'izao. Eto aminay dia tsy nisy an'izany CEG zany hatramin'izay na komuna azy nanomboka tamin'ny taona 2024 izay no nanomboka nanao CEG teto dia ty salle de classe ity ny teo dia zay no nanapahakevitra tamin'izy io nefa ny akoatran'izay koa betsaka ny olona malala tanana ny olona ny volavolaina teto anivon'ity sekoly ity nanolo tena. Mifanometanana amin'ny komuna sy ireo ray aman-dreny amin'ny fanatanterahana ity CEG Ankadimanga ity ny solombavam-bahoaka avy amin'ny fanoherana eto amin'ny distrikina Atsimondrano. Fotoana izay nanairana ity olom-boafidy ity ny fanjakana Foibe ahay ametraka ny laharam-pamena eto amin'ny firenena. Ohatra amin'izany no hoe raha ilay vola 2,7 tapitrisa euro no trosaina nanaovana ny teleferika no natotana tamin'ny sehatry ny fampianarana manerana ny nosy. Homaimaim-poana tokoa ny fampidirana mpianatra. Afaka nizara fitaovam-pianarana ho an'ny mpianatra ny fanjakana ary antoka ny cantine scolaire. Voaray mpiasa mpanjakana avokoa ireo mpampianatra fram rehetra mety mbola hananambombava aza ny fanjakana ahafahana manavao sy manorina ny sekoly maro manerana ny Madagasikara. Izao ilay teleferika tsy mbola nampiditra na ariary aza nefa ny vola notrosaina efa tsy maintsy natomboka ny famerenana azy. Ny fotoana isokafan'ny teleferika amin'ny daholo be na emitra hatrany ary na isokatra aza tsy aleony sarany ny vidina fa vao maika hiteraka afa-ty antoka. Ny teleferika izay laharam-pahamehany andrajoely na ambonin'ny zavatra rehetra matoa na inona olana nisy teto olana ara-pahasalamana, fampianarana, fantrana, herinaratra sy rano nandefitra izany rehetra izany mitaha amin'ilay teleferika. Ny teleferika ho vita fa mpianatra maro no mety tsy ho tafiditra an-tsekoly amin'ity taom-pianarana ity. Eo ny latsakempoka izay hatramin'ny 9 alina ariary ho an'Antananarivo Atsimondrano fa amina distrika hafa
tafiakatra hatramin'ny 5 alina sy rahetsy izany ao ny mbola manefa fotsim-bary ambonin'izay ho an'ny mpampianatra fram ny solondaoka sy ny sisa manampy ireo ny fitaovam-pianarana izay tsy maintsy fidiana na miakatra toinona ny vidiny eny an-tsena eo anatrehan'izany tsy mikely soroka ny ray aman-dreny na manahirana aza ny fidiram-bola sy ny asa na hidira-trosa aza manao ny ezaka rehetra ahatafiditra ny zanany an-tsekoly arak'ilay fomba fiteny ny fianarana no lova tsara indrindra. Dia izay ihany koa no antsika misedy vetivety eo anaty tokafoy mbola maro ny fanadihadiana azy vavao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionan'izay ny fitakian'ireo mpianatra nivoaka avy amin'ireo sekoly ambony mampiofana ho mpampianatra amin'izao fotoan'izao mikasika ny fandraisana azy ireo mpiasa-panjakana eo ihany koa ny fahitany ny olom-pirenena mpitondra sy ny fitondrany ny firenena amin'izao fotoan'izao ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-bavao no anarantsika ny antsipirian'izay aza misaraka amin'ny ary. Trany ny vokatra stare jifao amin'ny vidiny tena mirary ny caprice sy ny woko 400 ariary monja ny tavoangy vera kely 300 ariary kosa ny lehibe ny tavoangy plastika kosa 200 ariary ny kely ary 570 ariary fotsiny ny lehibe dia izao takio amin'ny vidiny tena izy eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Inna no moto tena tsara sady matanjaka no maharitra afinaritra mitondra zay cross tsy mahatetena fa mora ampiasaina veloma zay semi cross na mandeha lavitra tsisy atahorany fa tena tsisy no sady mafe mahazo aina mitaingina azy whatster andao madama tsika hividy alefa Vidiny moto 5 anao ary aloavy tsikelikely miaraka amin'ny fanamorana fandoavam-bola vente à crédit mirindra ao amin'ny magasin Cosmos Ireriane. 5 la route vous appartient. Jumbo poulet lasa rojato ariary Jumbo ampiapatsiro nahandroko. Midea, numéro 1 mondial en électroménager. Plusieurs milliers d'utilisateurs dans le monde font déjà confiance à Midea. Pourquoi pas vous? Vous recherchez le luxe, la technologie de pointe, l'innovation et surtout un prix très abordable. Midea, c'est la modernité, l'innovation et le luxe à un prix défiant toute concurrence. Midea, avec une très large gamme de petits et gros électroménagers, avec une garantie allant jusqu'à 2 ans, service après-vente fiable et assuré. Midea, le luxe, la technologie et l'innovation à un prix abordable. En vente dans tous les magasins Cosmos et les revendeurs. Midea, make yourself at home. Libéréo. Menaka vilenta amin'ny vidiny savabe. Performance daholo sana tena mitaiza moteur ty lupie mapiena dépense. Premium Lube Jovena, Lubéré la performance. Jovena, source d'énergie. Mila hevitra vaovao ampandrosoana ny asa koa. Ampiakaro amin'izay le level miaraka amin'ny asa sy mitolotra mijinjo. Vidio amin'izay le smartphone zay teo ilainao afaka alohanao tsikelikely araka ny fahefanao manomboka amin'ny 500 ariary isan'andro mandritry ny 420 na 420 volana sady tolorana katohatra amin'ny 6,7 giga ianao isam-bolana mijinjo tonga vahaingana any amin'ny App Store. Savidy amin'akalo loatra la famille kely ny vente à crédit mirindra io za afaka magnamia zara elendreo atantrano ya tendra fa manena sakao nefa tsy nanana fahafanana ny anna instrument complet mitsy aminy nefa androany miaraka amin'ny rindra tanteraka ny nofo nampivoatra ny fiainan'olona maro teto Madagasikara vente à crédit mirindra arahinao miaraka amin'ny mirindra tanteraka ny fikasanao.
assurance art, dimampolo taona ny ilanao. Pour une carrosserie parfaite, optez pour El Mondes, la marque professionnelle de peinture automobile. Le mastic corrige les imperfections, la peinture garantit une tenue durable. Le vernis illumine et démarque votre voiture. Certifié et disponible auprès de vos points de vente habituels, El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Anohizana ny tapany faharoa amin'ny fampilalambavao amin'ity ala ity, telo taona tsy nisy fandraisana ho mpiasa-panjakana ny mpianatra nahavita fiofanana teny anivo ny sekoly ambony. Mampiofana ho mpampianatra amin'izao fotoana izao, nandridray maro fampanantenana sy fifampiresahana saingy tsy nisy tanteraka hatreto ireo mpianatra. Antony takin'izy ireo ny siny fandraisana azy ireo ho mpiasa-panjakana faran'izay aingana amin'izao fotoana izao. Kabay loha. Marary ny fanabeazana sy ny mpampianatra eto Madagasikara, vonjeo, SOS, mila quota zatusanjato na liquidation, ireo no hita tamin'ny sorabaventin'ireo mpianatra teny amin'ny ENS Ampefilo androany. Tato anaty telo taona izay nataony fanjakana ankilabao ireo mpampianatra mpiofina eo anivon'ny CRINFP sy FRAM, ary ireo mpianatra navita fiofanana teo anivon'ny ENS. Ireto farany izay efa imbetsaka nanao fanambarana. Mitaky isiany fandraisana ho mpiasa-panjakana raikitra fa mandrakandroany ety tsy nisy na iray akory azy. Raha ny loharanom-baovao azo dia efa tafakatra 700 mahery ireo tanora malagasy manerana ny nosy, vonona n'olon-tena anabe sy ampianatra ny Kilonga ka nametraka antota taratasy eo anivon'ny ministera ny fanabeazan'ny pirenena. Niakatra eto Antananarivo nisy olo-tenan'izy ireo nanao fanambarana mitaky hanafianganana ny amoahana ny lisitra sy andraisana didim-panjakana manokana ahafahana mandray avy hatrany ireo mpianatra nivoaka avy amina sekoly ambony manofana mpampianatra ho mpiasa-panjakana raikitra tsy hiverimberenany olana eo amin'ny recrutement izao. Mangataka zany zay mba anafainganana ny famohanany lista ny recrutement. Nisy 520 sy 700 ny mpianatra nandefa dossier tany. Dia angatanay zany mba mifanaraka amin'izay abetsaka mpianatra zay ankoa ny isan'ny mpianatra mba ho recruter anatin'ity vague manaraka ty. Dia angatanay mba tsy hisy ny fanavakavana ao amin'ny fandraisana ny mpianatra ho lasa mpiasa-panjakana. Fa mba ho raisina avokoa ny parcours rehetra izay navita fianarana. Anatin'ny politika mpanjakana dia omena lanja ny fanabeazana. Ka raha hitady an'izay kalitaon'ny fampianarana zay dia mendrika ao anay zany ny andraisana anay eo anatrehany zany satria efa nandany fanjakana vola zay tamin'ny fampianarana anay. Maro izay ny fampanantenana efa nomeny mpitondra anireto mpianatra ireto fa tsy nisy tanteraka izany. Efa imbetsaka ny fampiresaka tamin'ny tompony andraikitra teo anivon'ny ministera ny fanabeazan'ny pirenena ihany koa izy ireo fa tsy nahafa-po sy tsy nahitambokatra hatramin'izao. Antony nirison'izy ireo amin'izao fampivondronan-kery ahitana ny mpianatra avy amina ENS Toliara, Fianaransoa, Toamasina, Antananarivo ary N7 Antsiranana izao. Rahay moa tamin'ny 29 avril teo dia nifampiresaka tamin'ny ministra teo amin'ny Colbert Taninarenina fa nifananaika raha matao ministra fa hagnome kotany anjarako tany ENS. Mangataka ngay raha matao ministra eo amin'izay ny kotany ENS mba ahafantarinay azy ho firmarina ke niraisinareo amin'io 2 latsaka kely io. Efa imbesaka no nifampiresaka tamin'ireo teknisiananao fa aleo sorona mazava tsy nahavaolanareo tsy nahafapo-anay ny fampiresana natao tamin'izareo ka mangataka zay andao mba ifampiresaka raha matoa ministra fa efa marary zay telo taona zay tsisy recrutement eto foana izahay sommaire ka dia mangataka zay andao mba ifampiresaka hijery ny vahaolana makasika anireto ankizy 520 sy 700 izay nametraka dossier ao amin'ny DRH. Iakatra tsy kelikely eto andrenivohitra ireo mpianatra nivoaka avy tamin'ireo sekoly ambony manofana mpampianatra manerana ny nosy ary hiroso amin'ny dingana manaraka dia nihetsika hitambarana raha mbola mini be marenina toy ny fanaony ihany ny tompony andraikitra voakasika. Toy n'izay vaovao zay fa hiazo anantsiranana vetivetsika
Verina teny Kianjandroany ireo mpianatra nivoaka avy amin'ny sekoly ambony mampiofana ho mpampianatra avy any Antsiranana teo amin'ny fidirana ny université no nanaovan'izy ireo ny hetsika fanairana Androany. Hetsika izay ho mariky ny tsy fankasitrahana izy ireo mivaly ny fangatahana natao mikasika an'izay fandraisana ho mpiasa mpanjakan'izay Stanio Bezara Kolo Antsiranana. Araka ny fanazavan'izy ireo tsy maintsy aingana ny famohanany lisitra ny olona ho raisina ho mpampianatra mpanjakana. Tsy tokony hisy intsony ny famandriana maharitra na koa ny parcours adino fa tokony raisina avokoa rehetra ny quota 5,700 ary tokony atao systématique mihitsy ilay recrutement mba hialana amin'ny fitakena lava. Fagnambarana izahay mpianatra miboaka avy amin'ny sekoly ambony fagnofanana mpampianatra eto Madagasikara dia manao fagnambarana magnaraka izao. Sitrakanao zay Ramatoa ministra amin'ny famoahana sy fikarakarana ny recrutement. Fa kosa eto zay dia mangataka ny amoahana farany zay hengana ny listiny zay olo ho recruter amin'ny mpiasa mpanjakana amin'ny fampianarana. Izay sehatra amin'ny resaka fampianarana. Ho an'izy ireo tsy vola no kendrena fa noaviny. Manamafy ihany koa izy ireo fa tsy isy ampihemitra azy na misy fanerenana tsy fa mbola hitohy ny hetsika. Zay heto zany tsy voavidim-bola. Avenir zavane. Fa tsy miasaka vola na ino fa zay zany ninino ka fa tsy recruter zay jiaby io tsy maintsy miditra mafampana fa zay. Fa tsy voavangam-bola zany ny asa tsy bony niany. Na misy pression na tsisy pression zay tsy miroso. Raha mbola mitohy manao be marinina ny mpitondra fanjakana tsy miaino izy ireo nilaza ireo mpianatra fa miamafy kokoa ny tolona ary tsy hitsatra mandra-patanteraka ny fangatana. Iverenantsika vetivety ny raharam-pirenena manomboka miariary amin'izao fotoana faleon'ny fitondrana rajoelina raha ny vahoaka malagasy manokana. Raha ny fanadihadiana natao tamin'ireo olom-pirenena androany samby tsy mily zay. Mondafa telo ny andro rajoelina izay misy mivoy amin'izao fotoana izao izay avokoa ny akamaroany ireo olom-pirenena nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity. Entsora Soarymalala. Fomba fitenintsika malagasy ny hoe izay mangina ny volamena. Efa tsy mangina intsony ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana manoloana ny fahoriana mianjady aminy afitsoko ny fitondrana volomboasary. Miseho amin'ny endrika maro izany tsy fankasitrahany ny vahoaka ny fitondrana rajoelina izany. Raha tsy laza afa-tsy ny zavanitranga nandritra ireny fifidianana ireny. Naloam-bahoaka tsotra izao ireo kandida sasany vao mamofompofona ny loko volomboasary. Tranga izay maneho miariary fa tsy faly intsony amin'ity fitondrana mampahanitra firenena ity ny vahoaka ankehitriny. Tsy mila troisième mandat ny andro rajoelina intsony ny vahoaka malagasy araka ny fanehoan-kevitra voaray. Tsy zarery kosa angambe. Tsy mifeny constatentsika. Ny zava-misy aloha olona rehetra mikaikaika daholo. Ho ana malagasy tsy troisième mandat ny ilaiko fa solution ny tadiavin'ny gasy. Ohatra fotsiny zao hoe firy nisan'ny olona tsy miasa. Ianao zany tokony hanome asa dia problème ny créenao. Za aloha mialatsiny fa leo. 9 taona rajoelina teo amin'ny fitondrana depuis 2009 2025 tsika atao voninkazo 9 taona. Il a fait quoi pour le pays? Zay zany question apetrako amin'ny filoham-pirenena hoe nanao inona ianao nandritra ny 9 taona? Nitondra vahaolana ve ianao sa nitondra olana? Tanora, sokady salantsalan-taona, olon-dehibe, zokiolona sy ny sisa samy efa leo amin'izao fitondrana rajoelina izao avokoa. Mpitondra tsy nitondra vahaolana, tsy nanome asa, fitondrana nampahanitra ny vahoaka ao aminy nandritra zay fepitao mpitondrana ny sisy zay, ka tsy ilaina intsony ny anohizany ny fitondrana ny firenena raha ny fanazavany olom-pirenena hatrany. Tsy hitako izay ambara, leo mafy loatra ny fiainana. Tena mafy. Tena mafy be. Ny asa tsisy, ny vidim-piainana misondrotra dia misondrotra, ndrano rehetrarehetra. Efa leoko tsy mety fivelomako. Tsy mety troniko efa vina izay tsy tiako tsy aloha mba miovafa indray ara farafaratsiny. Raha amin'izao fotoana manokana izao alohany mety mieritreritra ihany hoe raha ohatra ny possible misy zany ohatran'ny sarotsarotra amin'ny vahoaka ihany anaiky an'izany vu que hoe misy an'le crise be da be zao sy le tranga-piara-monina be da be ireny dia ohatra possible tsy tafiditra anaty troisième mandat.
mazava izany fa tofika ny fitondrana radioelina ny vahoaka amin'izao fotoana ny vahoaka raha teo efa tonga saina ary samy anaramaso sy hosalotiny amin'ny safidiny mba tsy ahafahany tery lalana angalabato tahaka ny fanaony reny faneho-kevitra reny no ahitana fa manaraka akaiky ny raharam-pirenena ny olo-pirenena amin'izao fotoana izao kanefa maro amin'ireo trangana tsy fanaran-dalàna iainana andavanandro no efa zary lasa fahazarana amin'izao fotoana izao ka mitombo ny gaboraraka sy ny tsy fanajana ny fitsipika miainga avy amin'ny mpitondra no tokony modely amin'ny fanarahan-dalàna raha tiana anjaka ny tanytan-dalàna ireo olo-pirenena nanaovana fanadihadiana tamin'ity androan'ity ny antsiprian'izay tranga fahita matetika iainana andavanandro eto andrenivohitra ny tsy fananjana ireo fitsipika efa mpifehezana efa fantatra saingy toa lasa fahazarana no mandika izany isan'ireny ohatra ny fitsipika mifeny fifamovozana sy ny fivarotana efa napetraka ny lamina fa ny sisin-dalana natao andianana saingy misy mivarotra ny sasany na misy kodiaran-droa mandeha na fiara mijanona toa izany koa ny fiara be mpitatitra entana efa napetraka mazava ny ora afahan'izy ireo mivezivezy saingy misy hatrany ireo tsy mananja izany ny mpandeha sasany indray tsy eo amin'ny faritra tokony ampitana no mandeha fa izay sendra no izorany tranga izay maneho fa tokony hanome modely ho an'ny vahoaka hoentiny ny mpitondra ny ambony amin'ny fanarahan-dalàna tika aneo amin'ilay fitondrana rehefa tsy manara-dalàna mpitondra dia ohatray koa ny vahoaka rehetra izay ilay izy zany fa tokony izany nataontsika fitaratra ny eo amin'ny fitondrana aloha dia manaraka an'iny ny ambara tonga rehetra dia mivahoaka rehefa tenenina vahoaka manaraka ny lalàntsika rehefa manara-dalàna izy eo ambony dia manaraka daholo ny sisa ingavany ambony ny fanarahan-dalàna dia juska manaraka ohatran'ilay tsika ohatran'ilay zanaka ao anatin'ny tokantrano e izay ilay izy rehefa tsika ray aman-dreny no fitaratra dia manaraka ho azy ny tsara fiafarana ny ankizy izay ilay hoe ny azo vaniko lakana ny tanina ny reny ny tsara rehefa mahitsy ny lalana lehan'ny mpitondra eo aloha dia mahitsy ny lalana lehantsika rehetrarehetra miankina amin'ny tsirairay fotsiny io fa tsy hitako ino moa izay dia mahatonga an'izay dia miankina amin'ny fomba fijeriny tsirairay sy ny fisainany fotsiny rehefa tia anara-dalàna ny olona dia manaraka moa rehefa tsy tia anara-dalàna izy dia tsy manaraka dia ny tena fanapahan-kevitra ny tsirairay mihitsy aloha manao an'iny fa tsy manao an'iny fa tsy hoe na hoe voatery ny zava-misy izy tsy dia hoe voatery ny zava-misy fa be da be ny olona voatery ny zava-misy fa mamezaka manara-dalàna foana fantatra izy io fa tsy firarahiana fahitako ananjy zany hoe tsy fararahiana dia lasa samy manao izay tiany atao daholo ny tokony izy zany tokony beazina le olona beazina ifotony mihitsy izay zany miverina beazina fa tsy tafaboaka ntsony satria maro le accident zany amin'le zavatra tsy fanaran-dalàna mampahazo vahana ny kolikoly ny gaboraraka ny tsy maty manota raha toka apetraka ny lalàna nefa tsy arahina fomba raha tsy manimba ny firenena ihany koa ny fitanilana na fanavakavahana amin'ny fampiaran-dalàna ka tsy tokony asiana ny halako bika tsy tiako tarehy mila tonga sena ny rehetra ary mainga avy amin'ny mpitondra sy ny tompona andraikitra miafara amin'ny vahoaka madinika ny fampananjanina ny fitsipipehezana sy ny lalàna indrindra ny fianam-piarahamonina mipakatra amin'ny fitantanana ny tany sy ny fanjakana lafomba vaoafa vetivety no disadisa eo amin'ny fédération sy ny ligue na Analamanga andiny misa efatra ao amin'ny satany ligue na Analamanga amin'ny lalao échec no nasipana-vaozana amin'izao fotoana izao kluba misa efatra amby folo tamin'ireo kluba 20 mijoro ara-dalàna no tonga nanatrika ny fivoriam-be tsy ara-potoana ny farany herinandro teo ka ny 13 tamin'ireo no afaka ny fidy ankoatr'izay ivoaka tsy ho ela ihany koa ny calendrier vaovao hiatrihana ny fividianana andao arahantsika ny antsiprian'izay izay mahakasika ny hoe affiliation amin'ny club raha ny teo aloha ny statut dia milaza fa membre ny ligue Analamanga izay association sportive affilié amin'ny fédération malagasy de jeu d'échec ankehitriny izy dia navozina ka natao hoe membre ny ligue Analamanga ireo association sportive na club izay affilié amin'ny ligue Analamanga izay raha ny sinitsy raha toa ka ny club dia affilié amin'ny ligue na ny section fa tsy tonga dia any amin'ny fédération avy hatrany assemblée générale voalohany dia tokony tamin'ny 23 ao zao ny calendrier saingy misy an'izao savorovoro tena atao daholo fomba rehetra hitarazony fividianana izao dia mbola moka calendrier vaovao indray ny ligue Analamanga izay mpikarakara ny fividianana izay ihany koa no hoe tsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety
olona 13 farafakely no namony ainy vokatry ny tsy fanjari-tsakafo tamina tanàna ray any Soudan tao anatin'ny herinandro araka ny tatitra nomeny tompona andraikitra avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka any an-toerany. Hatreto mbola mameno hopitaly ireo ankizy manaraka fitsaboana araka ny tatitra ny 700 ny ankizy latsaky ny 5 taona no tratran'izay tsy fampitsakavo zay ary ankizy 5 hatramin'ny 7 no maty isan'andro vokatry ny anoanana. Ity tanàna ity izay efa herintaona mahery zao no voadidiny miaramilany FRS malona ny ady mitranga any an-toerana amin'izao fotoana izao. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao any Androany n'aiza misy anao ankasitrahako ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Mandrapitafa ho amin'ny rapitso indray tomboky lasy tombo veloma tompoko. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. Assurance Art, Timampolton Anilanao. Vous a présenté Nivava. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.